fa ho an'ny ekipa ny gendarmerie pirenena amin'izay taranja volleyball ny fidinany amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-tahaka izay dia ny tanjona ho azy ireo raha ny fanomanantena nataony dia ny ibata indray izany amboara izany sy mitondra fanavana mikasika ny indray izay ny kolonely Rakotomalala Heriniaina filohan'ny GNVB. Fantatritsika moa dia amin'ny volana febroary io zany anao teto Madagasikara io andiany fahinana amin'ny roapolo ny coupe de club champion ny zone 7 raha ny zavatra misy aloha zany dia efa manomantsika nandritra ny fotoana maromaro zay ary fantatsika tsara fa ireo ekipa anankiroa ireo tamin'ny andiany fadimy amby roapolo teto Antananarivo tamin'ny heritaona dia tafakatra demi-finale daholo. Ny tanjona moa zany dia mba ho tsara ny vokatra tsara zany dia hoe miverina amintsika ny amboara dia mba tsara toerana ireo ekipa anankiroa ireo amin'io lalao atao avy zao. Resaka fanomanana no fototry ny hoe fahazoana fototra minina ny fanomanana raha ho an'ny GNVB sy ny GSAB amin'izao. Fantatsika tsara zany fa efa ela no tsy nandray anjara ny ekipa Vola Réunion zany hoe miova tanteraka mihitsy zany ny tontolon'io zone 7 io dikan'izay mila miomana mafimafy kokoa ny zavatra tena mila hitandremana zany amin'ny volley ataoko hoe moderna tsy maintsy tsara ny service tsara ny réception tsara ny contre tsara ny défense zay zany ny zavatra ataoko hoe tena mafisina indrindra dia ankoatran'izay moa ataoko hoe samy manana ny stratégie de jeu zany ny club tsirairay dia ho hitanareo fa atao zay tsara ny fanomanana ny lalao zany mbo tsaratsara kokoa ny zavatra sehon'ny ekipa noho ny efa natao hatramin'izay. Tsy naomby ny ekipa pirenena tamin'ny lalaon'ny nosy azo eritreretina aveo an'ny GNVB sy ny GSAB ny hoe anao valonady aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana. Tsika tsara zany fa tamin'ny lalao famarana tsika tany amin'ny jeu des Gilles dia nisy tsy fombiazana dia nijerena zany ny lesoka rehetra tamin'ireny dia zay no natsaraina nandritra ny fotoana nanomanana rehetra ny ty zone 7 26e édition ty tsisy antony zany tsy tsara mivoaka satria eto amintsika ny lalao no atao manana ekipa anankiefatra Madagasikara aroso amin'io lalao io ny lehilahy ny zazavavy dia mila miezaka amin'ny tsirairay zany mba manomeny tsara indrindra. Tanjona aloha zany dia ny andromaka ny amboara satria tsika teo no nahazo dikan'izay mila tazomina sady eto tanindrazana no lalao fanomanana efa tena ao anatiny tokoa zao satria efa 3 semaines sisa dian'izay efa mandrafitra keran'ilay pitsopitso majinika sisa fa amin'ny ankapobeny efa formation. Mety solotena vaizany mila hitandremana amin'ity andeha ny fainana amin'ny roapolo ny tena izy zany tokony mitandrina foana amin'ny adversaire rehetrarehetra satria ny volleyball tsisy logika fa zay tsara fanomanana sy mitandrina foana ihany sy mifantoka tsara foana mandresy. Mifantoka amin'inona ary fanomanana farapary ro an'ny gene ny zao dia réception dia ny bloc zay zany ny contre sy ny réception zany tena fataona mafy service. Manao ny forme-ny ankizy efa tompo daholo aloha zao zalahy efa tsara fa mila mitandrina kely amin'izao toetrandro fahasalamana.